tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana miatranona amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Madagasikara Télévision amin'izao ary ny alahady fahaenina amby roapolo ny volana May 2012 izao miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasa antsika anaraka hatramin'ny farany indray ny fandarana l'actualité amin'ity alina ity. Voalohany indrindra aloha dia tsy hay ny andingana na ny anadino andreo remim-pianakaviana rehetra satria dia alahady natokany eran-tany anasongadinana an'izay toerana misy an'ireny mpianakaviana izay ty alahady androany ity dia miaraba azy ireo miaraba ihany koa ny vahiny Andriamatoa Naivo Raolodinina izay efa fantatry ny rehetrarehetra mpanaraka amin'ny fandarana amin'izao alina izao ao anatin'ny mpikambana ny filakevitra amboniny teteza mita azy filohany atoko fafy azy ihany koa ary amin'ny mampikabary azy miarabanao misotranao manaiko vahin'ny fandarana ary avy hatrany dia angamba hoe amin'ilay taneta mampikabary fetiny ireny androany tsara angamba aloha idiratsika zay ahafahana mampiseho an'ilay fomba fiarabana amin'ny tena fomba malagasy. Ny resaka maraina tokoa maiky asa, ny resaka atoandro maiky sakafo, ny resaka riva maiky ahody, ny resaka mpifankatia maiky tsy fantatro nefa na zany na tsy zany ny ninona fa maikana ny ravitoto tsy mba fitetika, ny totokena tsy mba fanasa fa dia ny tonga tsy miaraba na mantesitra lasa tsy manao veloma na mansosotra ny arapaitsy sy ny mamaly na manfinitra ka mbola mafisiko ny fiarabana ny mpijery ny actualité amin'izao alina izao na manafa arapaina ihany koa nareo tamin'ny mateviary isorana vetrany na sanay sy ny teknisianina rehetra arabaina tratry ty andro alahady samy salama ny tsirairay avy samy salama mandritry ny taona avokatra fona na fokina nona na zany na tsy zany tsy atao mba matsita teo vatakorona na kaikodinana taky ny sofina nambony tsy tazana fitao volomaso ny reny rehetra fa arabaina manokana tokoa ianareo amin'izao fetiny reny izao ianareo no kipiny toerana kitafo ny finosana mandeha haingony lalana mitoetra haingony trano ravaky ny firenena reny ianareo avy aminareo ny firenena koa tahin'Andriamanitra ny anareo amin'ny zay alehanareo rehetra indrindrandrindra amin'ny fitantanana ny tokatrano na izany koa na zany na manafa tantely amam-bahona ny fiainana misy ny mamy ary misy ny mangidy misy ny mampalahelo tsy haiko ataony tsy hiteny ary tsy omboka alahelo sy mbola ampatsiahy kely ny ray aman-dreny pasteur Andriamanjato Risara zay natao androany fandevenana azy androany mihitsy no nalevina izy tsy zany mantsy fa anisan'ny tanana namahana izy manokana raha eo amin'ny sehatry ny kabary nandritriny tamin'ny fahakely zany tamin'ny fifananana kabary akoatran'izay ihany koa teo amin'ny kabary politika dia mbola isorako an'Andriamanitra fa izy nanao ny teny famaranana ilay boky nisoratako hoe ny politika ny kabary sy ny kabary politika ary tsy azo afienana fa teto amin'ny firenena dia nisan'ny olona mamahay mampita hafatra ary ray aman-dreny ny kabary izy voarabe ndrikinsa koa mino ny tenanay fa ny vata mangatsika ny ala teto atany fa ny fahaizany sy ny mamy napetrany teto dia mbola ikokoa atsika rehetra satria toy ny fahafatesana tantely izy maty mamela mamy toy ny fahafatesana akondro maty namela solofo lasa amin'izay ny angatsy fa ny fifaliana amin'izay no hitatsika isorana pasteur Andriamanjato amin'ny zava-bitany teto amin'ny firenena. Tsapina tsy analana izay rehetrarehetra nambaran'Andriamatoa Naivo Raolodinina izay isany atao hoe havanana amin'ny zava-kanto ny teny satria dia anao lango itelo lango mason'ny vary raha mbola nihiditra amin'izay lafan'izay fa rehefa miresaka aminao dia mifanindran-dalana eny ilay fahaiza mikabary ny fahaiza miteny sy ny raharam-pirenena ihany koa avy hatrany dia hiditra amin'izay pejany raharam-pirenena izay tsika satria tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zao dia tsy karitra ao nisy fietsehana somary miazakazaka izay toera raharam-pirenena izay voalohany indrindra dia ny fanambarahany fianakaviam-pirenena nanomboka taty amin'ny vondrona régional rehefa miresaka fifidianana ny olana amin'ilay listry ny kandidana avoaka ny CES izay nahitana kandidat telo tsy akasitrahany fianakaviam-pirenena ary mahatonga andry zareo ilaza hoe ampiato ny famatsim-bola ny fifidianana ny fahitana Andriamatoa Naivo Raolodinina izay lafan'izay tena mampalahelo aloha le izy tsara ihany aloha mampafantatra fa ny fafisainka dia ny taona zay no nijoroany rahan'ny kolotsaina ny sosialy ny fanatanjahantena ao anatin'ny politika mpanasoavana politika mpampandrosoana mba hivoarany toekarena mengy avaoka eny fotony fa ny antoko politika anay ny fafy dia fampandrosoana antoky ny fiandranam-pirenena ary izay mihitsy ny natonga ny nametraka an'io antoko io hoe tsy hanana fiandranam-pirenena tsika raha tsy mandroso satria mampalahelo ny teo zavatra tahaka ireny tsy olona telo any no ngarany fa raha hojerentsika navoaka ny CPS ireny dia izay olona rehetra voakasika
ona 7 nga mizy ka tsy linie élargiste ny tao anatiny reny a le hoe nitondra satria tsy tao anatin'ny fifidianana moa no natonga ny reny a nahazo ny fahefana zavatra tia napetraka de tsotra ihany hoe ny vahoaka malagasy a de afaka misafidy rehefa tsy tia ny vahoaka na iza de miala ho azy misaraka ho azy ohatry ny tany sy lanitra fa tsy tokony amin'ny zavatra tahak'izay tsy tokony fianakaviam-beka tsy am-pirenena itsony ny tokony anakatsakana ny olona tsy fidy ny tondrosotra de efa fatatsika fa efa lasa lalàna ary anisana metrahana de mba nisy ny fitoniana de samy laza ve tsika rehetrarehetra za tsy avahako taky ny ketsa no soritako taky ny volo na kolafiny taky ny akondro na tsy priany taky ny diditsavony itsony fa nitsika malagasy de malagasy raisireny foanytsika na oela na oaingana tsy maintsy miavana ka za tsy asiko tsony hoe ankolafy telo na ankolafy efatra na marona azy maro fa samy laza ve tsika na manafasy mpijery ny actualité am'izao alina izao fa izy fitoniana tsy andraisana anjara ny vadiny filoha teo aloha ramatoa Laura Valomanana mety tsy mitovy hevitra izay fa ao anatin'ny demokrasia tsika aleo ny vahoaka ny safidy isy fitoniana ave ny tsy fandraisana ny filatsahany andriamatoa ataoko hoe Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita ao amin'ny fiainana de misy foana ny olona tianao misy foana ny olona tsy tianao na lelafinao azy amin'ny faladiany fa tsy mifosotra ho ny tsambolena vaovao izy ny fitenenana ka zay mieritreritra hoe imididina voaka ny CES iny de samy laza izay hoe iny niteraka fampitoniana eto amin'ny firenena ary iny a nandrasany be sy maro tsy sanatry mivavana tilolela ka zany anambany kandida hafa fa ny tena nandrasany vahoakany dia Andriamatoa Valomanana sy filoha Andry Rajoelina mihitsy ny ampifaninanana raha fitenin'ny tanoa ty ampanaova raisaray io de zay lany eo fa izy moa fananana ny safidy a tsy famezatsiny io de mivadiny natolony izay olona roa nefa tokana ihany ary tsika matetika filaza hoe dada ihany ny eny de mazava ho azy a fa reo ny tena andrandray ny olona hoe izy am'ireo ary no olany eto ka inona moa ny olana vela izy safidy zavatra oatra mampalelo ana ihany matsindrandray de ny hoe maninona raha vao nametraka ny candidaturany ny amiral Dederatsiraka sy ramatoa Laura Valomanana de efa nisakanana fotsiny tsotro zao fatatsika tsara fa nametraka ny filatsahakofitiana ramatoa Laura Valomanana de efa venim-bolo daholo ny mpiaradia aminy nanatitra tena de ahoana ny reny olo reny fa raha reny olo reny mahita hoe raikitra fividianana ka atao hoe tsy lany somatsara izy ohatra de manginana izy izay nge hoe eo filohandry nyrina Rajoelina vonona ny taty ny demokrasia zay lany izy a de rahapasoa rahapatsara avetrany zay mitehaka fa zay tsy mivolana ka ireny zany a zavatra evenina fa mikopa tabanaty zavona mihitsy reny manao zay tsy fakahitana miantso andohariana manao zay tsy fandrenesana manakotana nefa milamina fa na zany na tsy zany nefa mety tsy fahafatesana koa ny antongeny a fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra ny antomany de tsotra za ty apiditra ihany hoe ny olana teto amin'ny firenena na manafasy ampijery de olana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy mipanatanteraka aveko le izy ny olona eto amintsika rehefa tsy voasolo tenanao ny vahoaka de izy mirifatra eny amin'ny trézimia izy mirifatra makeny Ambojatova sy ny sisa fa zay hatrany amboalohany vao nanomboka io tamin'ny 2024 de miteny izy hoe ataovy aloha ny solombavam-bahoaka ka so de mba fotoana reny kosa mba halalantsika rehetrarehetra hoe ataovy fifidianana solombavam-bahoaka de ravy izay CST be de be reo a zay mandany volapetsaka nefa tsy hita zay tena vokatra azo raisy tanana tsy mamenatra milazan'zany rava le CT amanjatona zay andanimbola matapitrisa ny tapitrisa nefa tsy misy lalàna azo ny tanterahana koky za zao nanao volavolan-dalàna tena mahatsony tany malagasy fa de hoe tetezamita tsy azo atao de rava koa ty gouvernement ty satria araky lalam-panorenana de maro an'izao manimetraka prime ministre am'izay fotoan'izay a mba ministre gouvernement afaka natanteraka ny etaetam-bahoaka nipetraka eo satria za zao miteny amina ministre hoe ataovy ty zavatra ty fa ty ny tadiavony vahoaka ny fotony avy eny aminay ataovy ty tetezamita raha amin'ny akapobeany ny ataonay ka io lasa manalasala ohatry mivady tsy nakarina le fitondram-panjakana ipetrapotsiny omekanina iasa totopotrano ka zay zany ny tiako apetraka hoe lay nanaovan'ny fianakaviam-beka isam-pirenena reny le manao ohatra mpiskidy mila voatsiaka mampandimy marary a mety taky atsika ny ampopoma malagasy
ako fahaleovatena marina aiza am'izay tsika malagasy aizany ary mety ampiavana toeran'izay ampipotsiny hoe fahaleovatena sy fiandrianam-pirenena resany isan'andro zay satria isika ve manana ny tetibola ampy na inona fividianana treno na inona rehefa misitaka ny fianakaviam-beresam-pirenena afaka miantoka amin'ny fanatanterahana zay fa tsika andriamato andrinirina rajoelona taorinan'ilay fiatsonana teny amin'ny Carleton dia nilaza hoe ataotsika malagasy izy io zavatra io rehefa tsy anampy ny fianakaviam-beresam-pirenena tetibola manahoana no eritreretana hoe ho amboarina oreo amenazena satria ny zava-misy alao tsy ho ditsita ihany ko sosialy olona tetibola izandray nokitiana am'izay fiaina sosialy zay andeha ametrahana fifidianana zay efa nitarasoka mitarasoka ary mbola ampitarasoka indray an'izao tetezamita sy ny olana sosialy fahianan'ny olona zao ny tena marina ny anio vita ihany raha hitatsika namana fa tsy nisy nanenjanany fianakaviam-beresam-pirenena tsy amofotamandry raha tsy resaka maputo maputo faharoa atisabeba sisisy tsy tany sakotsony efa maro ny famolana nataon'izy koa za mino fa na tsy nisy an'izy telo mianaka ngotsaka reo ndray ary ka misy fietsika kely ataotsika reto a de efa mipotra ndray reo zay le komaina raha atao mivazaka fa misy eryany liana ny fividianana ne mety azo atao foana rehefa itsely vola sinsisitsika hita eo fa ny tena mampalelo ane hoe na olo vita ary ny fividianana reo de tsy aoko ataovanay ka ny zavatra tiana petraka de zao atram'izay tsika intsika amin'ny anao manjery tsika rehetra zany tsy de anao zavatra mety tsy takatry ny vahoaka resaka teknika be loatra satria eto amitsika misy tatsaha misy vahoaka maro mety tsy tena andalina zavatra momba ny science politique sy ny resaka sinsisa fa ntiako apetraka teny hoe mifaky meno anao manjery ianao namana fasyripiainy de manao nahazo zao lavitrisa tany amin'ny firenena tiam nahazo anysotry fa andany anao mandeha faharonanana mbola nianianina an'io tadiavina rapitso taloha ny anina an'io tadiavina an'io fa ny anina an'io tadiavina rapitso satria mbola trosana le izy ntsika an'izay zany nefa nandritry n'izay fotoany zay mba nisy ezaka any natao ka zay zany mametraka hoe tsarytsika mba manao fietsika kely aloha ohatra ataotsika hoe alohaky zay aloha anao fividianana solombavam-bahoaka apetraka kely fa za mino fa rehefa tena donitsika ko firenena mikambany eo manaraka ihany ko fa mifijeko an'io nge ohatra misy katsikajy ihany ao hoe satria ny zavatra apetraka ane de mampalelo de tsotra inona ny olana aminy apetraka izay oa vonina ny hoe rehefa motsaka ao ka sanatry ny vavana dilela tsy misy ane zany ka zay voka-pivitetekenay fa so de misy olona tiana ho ahilikily keo ka ny anany tsotra hoe le jery foletseko hatram'izao nge mandeha foana ihany le fiaina malaka za tsy mandanao izay eo amin'ny fahafisainka de manao asa sosialy milaza ianao mandeha foana ihany ny fiainany malagasy tsy maintsy ampandehatsika hoe malagasy natanina riviana Madagasikara any atsimo any matory anaty raketa ny olona mitsokadahalo any andrefana eny amin'ny faritra melaka mandray ny atsahany olona noho tsy fandrimpahalemana mirongatra ny valo fatopokony olona sy fitsaram-bahoaka ny valala manao ny ataony vao avy any amin'ny faritra atsimo iny nahita tsara n'zany ny taltsaha de efa matahotra sady mpamboly vary fa andeha trosa vary izy raha tonga ny maitsoahatra manaraka eo inona ny fitonina inona ny lazaina fa hoe afahatsika miantoka an'zanyokanoana sy sahirana ary de fanontaniana petrako ary fanontaniana petrako efa tsisy ny fahinana nanampy foana ny firenena mpikambana hatram'izay ny firenena avy any velany hatram'izay nanampy foana izy hatram'izay ary vola be de vola be ary fitenitety mihitsy ary tam'izany fotoana zany vola misy fa ny ampiasaina azy tsy misy ka na vaolana ary ve le vola be hatram'izay ary ozy ianao efa nisy foana an'io fa atao anatin'ny teteza mita zao mangarara de misy eo avokoa fitsaram-bahoaka zany efa nisy foana tadidinareo zany raha tsy andray tao taninariva eran'ny Madagasikara io fantatrazay tsara raha tsy mandray nge fitsarana tamin'ny namely ny TTS sy ny sisa reny etseroko io any an-danitra aza mbola misy kotana namana fa lotsy fiaratsiribely zapopa reny nge ka anjely fahazavany ny aty tamin'ny Mikaela nisy aty tany an-danitra Mikaela siry satana fa nanitana fa za tsy te hiditra lalina be am'izay zavatra efa ny tiako tsariana an'saitsika de ny hoe raha nahavaolana izy hatram'izay de tsy tokony nisy nahantra tsonytsika tamin'nampiny hatram'izay fa tsika marina jatsy afaky anao hoe ampibodisitoerana ilaina ny ampipo fa ny ampibodisitoerana tsy mety fa na zany na zany kosa namana fa rehefa tena any amin'ny fiandrianam-pirenenao any amin'ny tena fiainanao mihitsy no kitikitiana foana mba tokony mijo any tsy adala ny malagasy pikabary ampandalany kolotsaina vao nanao politika
aloha sosoa ampina tsetsetra mizay na kisoa ampina gombogombo ka tsika angambaka makafaka anreo manao ery atsimo io misy le fitenena maty voalavo tanàna ozy fa ny atsaha miakatra ihany lasa mamba misosoka mivay afaka nakatso de mbotepona io tsy maintsy misy foana ny olana azo avo anao alandrivotra aserangivotra azo fo anao alanafa ataon'olona kitay tsy maintsy misy foana io fa nyty kosa sika malagasy ary zay de mitaky atrany ny fampiavana-pirenena miaingany anivo ny fokotany mety mba fotoana rainge zao a afana za milaza aminao fa nanyako lafaka va manana fangahika taloha aky tena tiako milaza aminao aky tsaka fatavaoko zany fampidinika aminay iny e satria lasa mitsikitsika aloha aky tsika nao fifananana maty ka izao zany tena mampetsika le ambopo amin'ny malagasy zao hoe zao kosa de mba fampifilafilana lava foana io ka na ny apetraka hoe rengetreretra reny eny enao ve mitika hoe vita hoe avy atrany de maty volamerina ngetreretra ao ny fianakaviam-beresam-pirenena de hoe avy atrany de foana dolo tany de tratraka menapila de ho azo risy ary mampamitaka vaoka kosa fa za kosa miengy fa raha miengy ny anivon'ny fokotany tsirairay zay le fampanotrona firaisan'isam-pokotany ny fandraisana andraikitra sy ny sisa tonga le temy malagasy hoe tainangely ambavady ka samy manao ny tandrifiny samy manadio ny tany manamboatra azo foana nane zany raha mitsery anao isa-pokotany ane fa fantatra dolo ary zay ny ohatrany nagahaka na manafa ary tiako ampitainy eto fa zay mo mpitondra teny-mbahoaka anay filakevitra ambony amin'ny tetezany tany gahaka ange hoe manaratsy tena ohatrany atsika ve sa manamaimbo tena ohatrany voatavy fiterenydronono ny namanao amin'ny SMM ny teny hoe renona voakany Suez tadidio tsara anie fa tsy ny fitondram-panjakana tsy afatsara fantatry vaoko zany no nanendry angoepy tsara ireo azonao fa nytao amin'ny tao ihany ny tokony agaga angeo apetrako mazava de reny didim-pitsarana be dehibe zay zao ny tokony anao ary zay moa izy fotoana asitrapon'Andriamanitra mbola misy fisionana mpanatateraka zay te anasangeo mihitsy fa zangena manafa tena mahita ame ohatra aminao fotsiny ombota akadina mamy amin'ny fokotany misy za de tena manezaka mihitsy fa io moa fa lalatsy atanina tsy atolotra azy misy olona nanindro natsy ny anadahany maty afa mantsy raha hoe mbola tsy niaiky miaikitra atro le olona vava le olona ndray hoe zany namonindro natsy ny anadahako ambota manontolo no taitra tsy fantatro izy ny mahita ito amin'ny fitsaranao voaka le olona azonao inona ny andraikitra raisiny SMM am'zany inona ny andraikitra ary fatangeo tolo zany mampimemena ny olona ao zany raha misy mpiaro angeo mialatsiny fa be namako mpitsara be nama fianakaviako ary be nama ary anisy ny ako zahako no sanyteny to amin'ny fionana tamin'ny gouvernement tamin'ny ministry ny fonction publique ny asa-panjakana ministry fitsarana mba jereo bénévole be dehibe amampolony ao amin'ny fitsarana ireo na koa mampiditra greffe be dehibe nefa le olona ao vo isotoronono any mbola tsy atany tsy aparafara miaro n'reny fa inona ny andraikitra zange tokony apetraka zevitra hoe maninona hoe rehefa misy mpitaritra atroatra zao zamy namana fa mahita tena tany olona vitatetaka misy didy mitsotsoka avy tamoka avy any azero azy diny tolo zay tsy mitaky n'olona tsy anara-dalàna fa zany zavatrany tokony mijerena hoe nahoana tsy misy andraikitra ray sy ny tsiraraka hoy aho hoe io tsy afaka anao hoe kapakapa vorombe sy mahozy izy mijerefa tena vo miteny olona ka raha tsy manana fasahina andraindraikitra ohatran'izay tolo tompona andraiky mpanjakana rehetrarehetra za milaza aminao fa azo atao andriana-pomerina ane za tsy hiverina tantara tamin'ny andro malagasy tamin'ny andro mpanjaka nge teto tsy nisy famanjim-polona tsy nisy nininona rehefa tena metrika ny hoe azavaditrany tsy vita tsy fanakonana reny fefolo tsy mety vaky hatramin'izao reny tsy nisy beton armé reny tsy laina ny sinisisa reny ka io zany a tena samy metsika isa-pokotany io samy metsika miengy ny fotony za moa tsy de tiako mampiasa le fitenena fokon'olona tsony am'izao fotoan'izao satria lasa misy foko sinisisy io sika malagasy ray malagasy reny tomolo bolany indray miodidina ihany fa ny ana vahoaky ny fotony fa raha samy hoe mietsika miengy ave ny fotony io samy nijery ny tandrify azy ny syndika mandinika hoe fikambana mpiasa de tsy ary mpiasa fotsiny any hoe nadalany afo mezana fa ny tena tafindama fa ny tena mitsara kosa am'zay namana rehetrarehetra tsy mety de mifanitsy fa tsy hoe alakobika tsy tiako tiaretsy ka rehefa zanakao no manimba zavatra de lazaina fa fetsikely fa rehefa zanak'olona de matitra rehefa ianao no manoka bilany de lazaina fa manandratsika fa rehefa ny sasa manao de mangalapinana de ny sasako no de manao manandratsika efa lany ambako vody ako sy fianakonakizy lazaina fa manandratsika nalatsiny fa rarotiko telo lazaina am'zay na manafa satria safotsifoty be dolo ny sain'olona rehetrarehetra ary mivalala misy miplaza mahay betsaka koa mandangitra ka ny azy zany de tsotra fotsiny zay ny nataony tsika tsy afaka hoe rehefa zay ny nataony de amony tena
na hoe za tsy haina itsony fa rehefa izay no nataony a de ampiseho am'izay mifankatiavantsika malagasy eo indrendritsika andre matona evra olodinina nisy ny etsika isaky isan'ny nanamarika ny ty herinandro ty a le fitsiketsehana izay fitsehana nataon'olona moa zany a fanoherana zay fanapaha-kevitra sy fihetsika ny fianakaviam-be rasa-pirenena zay a fihetsehana zay nahitana teny somary mahiry sitra sy mahiry vaka ihany ko tao anatiny a ary dia nisy mo ny tolakandron'iny ihany a ny fanambarana navoaka ny prime ministre sy ny gouvernementa iraisana mahakasika an'izay zay nanameloka no sady karazany nametraka hoe anentsika eo anatrehan'ny lalàna ny fihetsika toy ireny nitranga ireny ny fahitanao an'ireny zavatra nitranga ireny a satria rehefa nivoaka le fanambarana de atao tsikaritra fa araky ny teninao teo misafotofoto be ny any akio na ianareo samy mpitondra ao ambony ao aza rehefa miresaka an'izay resaka hoe fiandranam-pirenena sy ny fifandraisantsika amin'ny fianakaviam-be irasa-pirenena zay za na manafa dia nalahelo tena nalahelo mihitsy a nahitany reny fionana tamin'ny mpanao gazety a nataony mialatsiny a samy nahita moatsika nataony Andriamatoa prime ministre ny akany gouvernementa reny za tsy anameloka azy za tsy anometsiny azy fa mampalahelo eto amin'ny firenena de zao reny opany eny nataony firenena mikambana antsika raraisitsika opakolaka reny de rariny raha manao teny maherisitra tsy hoe rary manao teny na tsy hoe raha nopa za zao nisan'ny voaopa tany amin'ny gazety raha nitondra amin'ny fiombahoaka na manafa tsy mamenatra any lazany zany mitondra amin'ny fiombahoaka zay nge mahatonga namanitsidika foana hoe ataovy solombavam-bahoaka fa raha nisy solombavam-bahoaka ty tsy nisy vahoaka lahatra teo amin'ny tamimenany tsara masay fa ny solotenany a za zao irotsaka solombavam-bahoaka mibokiboky tany fahatimy fantatro foko tany fito amby-roapolo akitrenjery daholo fantatro teo ny olonan'olona rehetra ao de mandray olona ao isan'andro de iny no etiko ere za ny solotenan'io fa raha nisy solombavam-bahoaka teto fa mampalelo anaty amin'ny gouvernement za koa nisy avoapa raha nitondra ny fiombahoaka atao amin'ny filakevitra ambony tatezameta tsy mamofotamandry zao ny zavatra nyteneniko avekeo to no reny vahoaka malagasy tsy vakyfolo nemenina Andriamatoa prime ministre ny vahoaka fa nympanolotsainao de 10 seconte amin'ny teny frantsay 10 akoatrany 7 ao zany fa 10 no niteneny tao amin'ny invité du Zuma ka raha manafilopoko tany 200 000 francs efatralilariary embolana ty voaloha fa trotra atao inona daholo mpanolotsaina 10 izay Andriamatoa prime ministre mangataka fionana aminao tsy mahazo mihitsy ka raha nangataka ianao hoe amin'ny 7 ny aleto amin'ny 5 hatramin'ny 10 marin zay atao ngesaka atao tadidana lazaina fa manompa gazety be de be nahazo lahionina mihitsy satria amiko manompa vahoaka zany hoe mpanolotsainao 10 nefa vahoaka re tsy mihinana karamainao otrinona daholo reo tsy misy fionana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny gouvernementa hoe hita remenabila na tsy hita fa tsy hita maty tsy hita velo loatra nremenabila zany no andrasan'ny vahoaka tsy nisy fa namelohana nataony lehiben'ny gouvernementa tam'izany hoe ahoana indray ty tsy avela mirotsaka izy nge rehefa tsy te rotsaka izy andraraka zany tsy nisy mipetsaka zavatra am'seho eto nisy a ty hitanao loza be za moa zany a za tsy afaka anao ny ombilitsy lany ny ombilany takarina raha ijerytsika raha hoe za ijery nera amin'ny Madagasikara nefa foko tamy misy a ireny loza amina tambo be teny ambodakatindramamy reny mbola misy olona manaonao mifanafody ny anina re zay miady arizy tsy nisy mba fionana mpanao hoe miaingen'ny fotona tiany Andriamatoa prime ministre za de manambara fa ianareo tsy namien'le fanafody tao amin'ny hopitaly lefa fanjakana fehitona daholo reo a de mielohana hotoriny indiana amin'ny lalàna fi zany tonga any amin'ny jerarobika sy ravonga amin'ny 6 alina fa tsisy mihinanareo fa zavatra maivana ohatra zany io mangazo mangidy malemy reny tokony raisana any am-panana ampafiry ny opaheny amin'ny rindrina be de be tsy tononoko toetrareo tsy misy manameloko za mihitsy lazaina hoe naivra olotina oaoaoa tsy nanatra ny sotaovina tsy prime ministre mihitsy nampianatra amin'ny kabary nampianatra ny sotaovina malagasy fatako nefa fa mpanao gazety aveo tolo ao amiko teo ny gazety manopa satria nageragera tany ka io zany a rehefa hitariny io de zay fa mifijeko azy mifijeko alizy a de misy olona faly hoe aleo tsy otsaka eo aty izy kotany eto misy faly am'izay eo ka ianao miteny hoe zay ato ambony ato zay atao amin'ny fitondrana zay mpanolotsaina avy ny tetezamita de manolotsaina izy zay zao no tokony edina hevitra ao a de tokony hoe atsovy eto indray prime ministre tsy reo gouvernementareo satria amy 6 ve zay namanafa amy 10 maraina vo miala ao manaiky eo ohatra hoe ho atao zao eto anao ny fiombahoaka tsisy nangay ary
na fita ka zany tokony etikevitra am'izao fotoan'izao ka reny zany a za tsy miteny hoe io samy mana famaritany amin'ny fanompany io fa raha za ny fijeko ko angeny a tsy manompa fanoiny hevi-bahoaka reny za tsy mahalala an'izay tany akory fa fanoiny hevi-bahoaka tsy faly vo rehefa tena tsy traty amin'ny vahoaka io zay laza aminao namana fa za tena mbola ampanetretena ny tenenako vo resaka foana moa hoe resaka fanana tamy foana ngesako mariako satria misy voamera fito amin'ny telopolo any filakevitra ambony teteza mety izany filohan'ny voamera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fitantanana amin'ny fanana tany za koa ny filohan'ny fanadidina amin'ny resaka ady tany ary eto dia mamaly angelle fikambanana eny konena manjery hoe tokony asiny misy voamera ao amin'ny CT misy voamera ao amin'ny CST fa tamin'ny vahoaka tsara misy ny notera misy ny ery raha misy fikambanana tehiditra amin'izany a afaka manatitra tompona andraikitra izy fa zay kosa tsy manaiky a raha misy fikambanana mpianatra lalàna diso amin'ny vahoaka zavady ngendry matony ohatrambaraotany amin'ny mantsy zava-misy a manao fitsaram-bahoaka ny olona satria tsy matoko mpitandro filaminana sy fitsarana mitabataba ny fikambanana ohatran'ireny mikasika farana tany ho anareo ve tsy misy dikany zao hoe mety tsy fitokisana ihany koa zay zavatra zay mipetraka ihany na fanontaniana satria hoe misy mpitondra eto fa mpitondra eto ve manana fahefana mahefa manana an'izay fahefa-panjakana mahefa izay ve ary mahavaolana tokoa ve miay an'ilay olana vahoaka fa tsy adala ny vahoaka ary mino a fa vitsy mikitrana irery fa matoa misy ny feo mivoaka mafimafy da feo miakatra toy ireny mikasika fiainam-bahoaka andavanandro misy ny fietsika mihoatra ny fefy de satria misy banga ao ary tokony hijery fitaratra ihany mpitondra rehetra na amin'ny androm-panjakana inona na androm-panjakana inona hoe inona marina ny lezo koa mahatonga ny olona manao an'ireny lasa mandray ny andraikitra tandrifinareo izy a ary raisiny le andraikitra satria misy zavatra tsy mahafa-po azy nytika mialatsiny fa za tena mandray andraikitra mihitsy milaza aminao tena mpisolombava mitondra ny feo raha olana fanana tany io a mandainga tena sa azonareo atao manao famakafakana ao amin'ny CST avaravarana faefatra misy fa raha misy mandray vahoaka be indrindra ao de za voalohany tonga ao misy tsy mialoka tsy am'fi misy vahoaka miditra sy ny dossier tonga ao aminao zay traité manahoana feko aminao ny asanay manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ary mitondra feom-bahoaka raha resaka ho elan'ny olam-bahoaka rehetrarehetra reny a de raisanay avokoa fa mialatsiny kosa amina fikambanana manao mpanera hoe adonina tapany le vahoaka de mandoherany ianao zao mpanao gazety mahatianina za tsy afaka hiditra amin'ny asanao mihitsy na mpampianatra mpanao gazety any koa ary ny tenako avao tsara mihitsy sy aty tany rehetrarehetra teto teo tompoko vavina dinina Ramakisoana teo Andriamateo alay Ramakisoana zay sorako manokana tsy miditra mety tsy mitovy hevitra ara-politika zay fa ngaisina avokoa io fa ny olana mmpanatanteraka ny olana amin'io namana fany nahatongana amin'ny teny raha vao ny gouvernement hatrany amin'ny prime ministre hatrany amin'ny rehetrarehetra io fa vidio ny solombavambahoaka satria ianao lataka solombavambahoaka de maika ianao naovana le fifidianana solombavambahoaka tsy zay raha olona tia tena namana fa CST ngiako ary tsy CST tsotra fa président na koa voamera raha ohatrangeo a de aloha afaka folo taona io zany efa solombavambahoaka zao zay nge nandrasany sasany amindreo raha nylazainao zay tsy olona tia tena ohatra mpanao politika teo aloha raha le mpanao politika ny otsahako iny eo any za tena tia satria be de be le olona manao matahotra fifidianana rehefa milagotra koa lanym-bahoaka ara-patsoa sanatry vavana tsy lam-bahoaka de mipetraka tsy any am'izay io fa raha zay miresana zany efa CST mandray karama foana isam-bolana fa le vahoaka ny tsonjovoko amin'io ka tsy efa fitaran'ilay toerana ipetrahanareo sy ny mampitondra anareo ve zany zao le hoe emotra ny fifidianana de zay ny takina hoe aza emotra ny fifidianana fa ataovy de mino fa mana ny ekengeo ngamo ny lalam-panorenatsika namana fa ny ekeny any rehefa tonga faka ka iverenako le ozy anao hoe social boka sisisy re olona sasany manao reo nge izay raha mitondra de miteny zay ohatra fotsiny raha hiteny anao fotsiny ohatra fotsiny resaka taona ansana io mantsy ny aninjay amin'ny mpanao politika sasana tsy fantatro na misy mpamatsy vola mpanao politika reo le karana mahazo ny tany reo a de manakatsaka zay tsy sanaiky an'io eto namana fa na iny kiantra ny iny kodona io tany ao nansany io lasana mpandrarava iny karana tsy sanaiky an'io eto de ala-palalako eto satria de tamin'ny mpanjakana io tamin'ny mpanjakana io namidy ny infront tamin'ny sema de midy amina miliara amin'ny karana de zao ny karana nalan'io vonona iaro an'izany zay manara ny ara-dalàna fa raha ohatra kosa tanindrazan'olona vita titre rehefa misy titi-pitsarana atsirairay ka raisina fikambanana laza hoe misy fandraisana fa matsimbola kandida zany resaka zany ny alalako alizy de tsotra fotsiny a tsy mamenatra milazany zany fa PDP reo mikotokoty anay dole
hoe akombongy fa ny anay a zay tsy misy an'izany fa nay lalan'iny mahitsy fa mbola ho avy ao ny fotoanako zay nge natonga nay nyteny hoe aleo ny vahoaka ny safidy ny tsy pakifaky sy vagina samy maniry eny atsaza ka ny olona mitapatapa foana zany tsy feran'izany ny olona miteny foana fa rehefa tsy misy mpitondra teny izy de izy no mirifatra eny de tahaka zay fa misy angeto misy fikambanana mercenaire mihitsy ny alatsy fa manara-maso an'izany zay zavatra fantatrao zao ve fa ty ohatra de amin'ny matv de tonga ary amina fikambanana ray ary izy efa misy didrim-pitsarana fatany zao fa n'olona ary de mody manangonangona dosie kely fikifika de angala manao tsy paipaikytsika teolo arivo isan'olona de mahazo an'izao de mahazo an'izao a de avy hatrany de azonareo ny tany zay nge le aveko aminao tsy mety fa raha ny tonga aminay a ny traité o zany hoe zavatra vita de tsotra eo am'mpanatanteraka le izy ny fanadetikina amin'ny fananatany rehetrana efa nalefanainy am'mpanatanteraka ka zao mahatsara nyty lalam-panorenana vaovao tya iainantsika tya sy ny tsara anaovana ny fividianana tsombavambahoaka za zao mitondra fiombahoaka ozy ianao tia miteny ianao hoe ataovy ny lalana ombodakatindramamy na eny ampahnitokana ekeko fa ho atao io maro anisy zay ao a de zay ny anendriny ministre ny prime ministre zay ny anendriny ministre ny asafavety de taterao ka olona tateraka am'izay no apetraka eo fa zao nge zay miteny ohatra fotsiny za zao miteny fotsiny tsy toteny ianareo zany tsy hoe tsy toteny fa amin'ny zavatra afy zay toteny a fa amin'ny fanatanterahana tsy manao le mpanatanteraka ohatra fotsiny teny ame ohatra fotsiny a tamin'ny resaka tamin'ny andriamatoa prime ministre mikasika le olonanao amin'ny olana sosialim-bahoaka amin'ny ministerany tontolo iailana de nanaiky teo nge andriamatoa prime ministre taorinan'io zay mianaka mbola nyresaka fa milaza aminao fa mandraky ty ny androany tsy vita le izy nisy koa tao ministre mba ministre ray mialatsina na amin'ny akolavika valomanana alohany ny ataoko ohatra fa aty aminao anao ministre ny agriculture zao ohatra andriamatoa Ravatomangaro na tsy mitovy hevitra ary zay amin'ny ankolafy a rehefa mifanarahana tao amin'ny question réponse na fanontanena rahambaly le hoe fampidirana jiro ny rahana tato nansana de nanao izy am'izany zany zay toteny satria raha vao tsy manao an'izay koa de tabatabako isan'andro fa ny tena olana zany le fanatanteraka ty matsy ny tena olana foana hatramin'izay teto amitsika hiditra fifidianantsika hiditra republika vaovao tsika ianao ve tsy mana raha nyfanazavanao teo matsy ohatra mahalasasana ihany hoe misy kandida zany ano any a efa mipetraka sady amina famaritana toerana ho an'ny vahiny a zay manoana ara-bolasy ianao ve tsy mana raha izany zavatra teneninao zany fa aoriny fifidianana de vao maiombo ny olana momba fananantany eto Madagasikara zao ny ataoko anao a raha ny enimpolo isanjato ny olana atao ka tonga atao aminay natao amin'ny CT misy fiarah-miaso atao amin'ny CST ka tena zombahoaka ohatra fotsiny reny famizivezena tambanivohitra reny fanaovana papaikady hoe amin'ny valy le olona ny tonga ao amin'ny efatra mbola tsiray sisisa amin'ny mampanara-matso ny asa-panatanteraka anay a vitanay zany teo amin'ny lalàna ndray de efa manana tolo-dalàna be de be zay azo anatsarana an'io lalàna io azo anavozana an'io zay nge mampanao lalàna anay samy hafa mipahay lalàna sy mimpanao lalàna mpahay lalàna mianatra lalàna de iny ny ampiarana fa zay mamorona lalàna fanaraka ny tombotsombahoaka ary miaraka amin'ny teknika za sady teknisianna ny politisianna faharoa zay vitanay zay tao fa mifatelo tsy afaka ny tanterahanay a de le manery le mpanatanteraka satria le mpanatanteraka tsy avy aty aminay azonao de eo any le takitaka eo am'le hoe orinan'io raha mifafisainky manokana za manokana zao de efa namoaka ivoaka tsy ela volana vitsivitsy de ivoaka miboky kely tolo lalana tsotra momba mifananantany ho an'ny vahoaka zany hoe fa fampianarana ny vahoaka ny tsomary efa vita le boky a fa izany ala izy mora de mora na ho zaray-potsiny azy satria fantatra mba hohain'ny vahoaka rehefa mahay mamaky teny zany hoe le zavatra tokony ho fata amin'ny vahoaka ary zay nge ny atony hotsahanay ny anay fafisaigny to hoe miako sy manasoa vahoaka ka na iza kandida mivatsian'olona tatsy na mivatsian'olona terovola ka tady vakotra ny tanindrazany malagasy de tsisy manaiky an'izany eto na lany zay na sanatritsy lany de tsisy anaiky an'izany eto fa zay matomorotsaka efa nanao famakafakany zay a ary efa fantatray dolo zay nge natonga anay hoe distrika ray no rotsahanay aloha amezanay modely
ka io zavatra io zany a dia mivahoaka koa nge itsara ka io le resaka fananantany azo vahana tsara ny olana amin'io za milaza aminao fa betsaka ngeny namako mpiasa ny domaine na mpiasa ny tompo fa rehefa vandana de ka rehefa tsy mety a de miteniny tompona andraikitra ohatra ray fotsiny moa satria nisy gazety ray ohatra ny fosafosandray mandeha le resaka hoe taniny le zavatra marina tsy mazaka fa raha zavatra marina ny avoakany de ekeko fa tsy hoe zavatra mahasoa mivoaka de ahodina zavatra falainy zegny tsy ekeko raha misy mpahiserasera anisanao anatiny ary anisa mivoaka gazety foana fa ohatra mipetrako aminao zegny hoe mafitaizany eto e satria zavatra tsy marina ny avoakan'le olona any amy gazety ny zavatra miteneniko de tsotra nafindra teny akaiky mibaipasy ny domaine navaradrano sara fata mivoaka zay eny amy baipasy lavitra bery teo nosy io teo aloha ny domaine navaradrano anefa de atrany sabotsina mena na manafa atreny akadikely lafy atreny avaradrano manontolo iny de voalohany indrindra tsy misy taxi be tongany faharoa raha tonga ao le olona amy sivy amy telo mbola tsisy mandray fahatelo miboky retraretra rovitra daolony ary zay efa namoaka tolo dalàna izay tato amin'ny CST nalefa tany amy gouvernement tsy voaka rehefa tenenina le olona ao de miavinavina be tsakona malala olona ambony any sisisa de mitaraina ty aminay le olona de miteneny zay de misy mamoaka gazety hoe midikiditra amin'ny ahodina fotsiny zany midikiditra ny asany anina ny eo amy CST nefa ny asanay de manara-maso am'izay tondra fiombahoaka ka tsara fantatra zay ka reny zany a de tsara fantavahoaka hoe rehefa zavatra tsy mety le izy de tokony mijoro le solom-bavambahoaka mijoro le CST na ministry na izy niza zay ny tokony atao fa le fikambanana sy le gazety tiako lazainanao a tsy any am'le tena marina no voakany de lasa sairana mivahoaka toizantsika le izy satria sapa rehefa mandehandeha ihany ko ny fotoana re matony avraolodinina ny faefatra amroapolo ny volana me lasa teo no fepotona izay tokony atao hoe fametraha-pialana ho an'ireo candidat izay manana andraikitra ao anatin'ny androm-panjakana tahaka ny forom-pierinasa zany ny anareo tanynivon'ny CST ihany ko de toraka zany a ny araha nahita ny zavanitranga teny ary raha verina ny tenin'ny président CST na filakevitra ambon'ny tetezamita ny général Rassoul Sondolin dia veriko amy teny frantsay araka fomba anteninany azy je reste jusqu'à nouvel ordre inona ny tena zavanitranga atao ahoana ny tohin'iny a inona ny dikan'izay zavatra nitranga zay satria rehefa mitazana izay vahoaka ty ambany to manomboka any anaty androm-panjakana ty tsy fanarahan-dalàna ity ka hoy tompoko lamonja jonina zay hoe rehefa mifandipatra boky-tsakanjo ohatra any amy voalohany hatrany ambony de mivaralilatra ty ambany ny firenena ray manontolo ny tena tsara fatamivoaka angamba namana fa de ny hoe tsy mifametra-pialana ny zava-dehibe fa mivaolana lalàna nifo zay aveko aloha be dehibe ny lalàna ny sa tsy miteny hoe aza manara-dalàna e fa be dehibe ny lalàna tena lalàna ny e mbola tokony de mahatonga valomanana ny filoha teto e fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny rariny de zavatra misy foana io zavatra ny toeto amin'ny filakevitra ambony tetezamita aloha tsara tsorona ihany a fa tsy mbola nametra-pialana ny filohan'ny filakevitra ambony tetezamita satria fijerina azy a de mbola tsy totosa ara-dalàna ary mety emotra le fifidianana satria hitatsika le politika ane tsy tsangambato ray de mijoro e araky natao hoe tsy hoe statika koa ataoko farankisotina fa dinamika ka eo am-pandrasana hitanany atiny irahantsika amla malala nambaran'ny filohan'ny senita fa ny ato ny famatsim-bola mbola hijery lalana izy ka mba hapetrao tsara hoe raha ohatra ve ka sanatria ka nametra-pialana teo na nisorona fotsiny zao ny filohan'ny filakevitra ambon'ny tetezamita nefa ny mamainy sasany ny olona tsy rotraka mandrakizay fa de nitatoerana fotsiny hoe koritany ndray de mahitondreto ndray zay de zay ndray président sisa resaka atseza aloha tsorona resaka atseza ny efarany io sisa za tsy nga ohatra ka efa nametra-pialana izy tsy olana aminay fa nanana ny olona nieritreretiko toanana tao amin'ny filoton satria za tsy rotsaka ao mihitsy a za hirotsaka solom-bavambaoaka fa ny zavatra misy a de tsotra fotsiny hoe ao koa de misy olona mpikaramanatoko aloha de tsokoko aminareo zany misy olona tsy mivory mihitsy fa mandray karama fotsiny ao ambany eo makakaryberon sisisa fa rehefa tonga le misy koa tandrotana ke de tonga de ho avy eo anao ka nytao amin'ny filakevitra ambony tetezamita de mazava kosa ny teniny tao mazava ny teniny tao hoe mbola tsy fantatra tsy niakina tamin'ny teto Madagasikara le izy tsy niakina tamin'ny Malagasy tsy niakina tamin'ny Suez na senita fa niakina fianakavian'ny raisam-pirenena ka raha ohatra kosa mbola tsy tena mbola matotra ny hoe aritsika raha mahita ny fifidianana ireko fa tsy any amin'ny fanalana olona
mety misy olona efa nametra am-pialana fa tsy mitovy ane le andraikitra namana fahy mialatsiny fa raha ohatra hoe misy olona atao amin'ny matv mametra am-pialana ka mpandray olona ny asany ohatra de mety tsy misy akony zany ato fa rainao fampanao fandarana ohatran'izao misy fanarahana kely ka avy atranao de ametra am-pialana nefa solonao mbola tsy fantatra koa sy mba le raraka ny tanjotsika zany de ny hoe ampandeny raha-pirenena fa tsy ny hoe za rary nisy an'iny de aloha nonga ny ty zavatra kokanjo moa maty akarana ny teo le izy tonga ny général Dolin tonga izy teo de mbola mitantana ary mandeha tsakany sy andavany ny asao tiako atongavana de tsotra manao hoe ny eo am'ilay fametra am-pialana raha ataoko ohatra andray fotsiny hoe raha ny eo amin'ny setenge misy firinjato ka raha sete ray mametra am-pialana ndrandray sete tsy mivoaka koa mety tsy hitan'ny vazanainy zany fa raha miforoan'ny sete ohatra mametra am-pialana mety misy ako lehibe eo amin'ny firenena le izy nefa ny eo tsoraikitra koa ka ny anany tena apetraka hoe za tsy mitaka eo aza manara-dalàna sisisa fa misy kosa lahara-pamena eo amin'ny fitondrana ny firenena raha ohatra tena hitatsika fa tena matotra tsy nisy olana mihitsy avekeo any hoe tsy nandefa angeny fipetra reny hoe izy telo mianaka zay tena andasa amin'ny vahoaka zay tena reo ngamba ny tena hosafidiana amin'ny vahoaka raha fidirinay azy no esorina tsy nisy an'izany tany fianakaviam-be raisam-pirenena kanefa tsisy nametra am-pialana reo a tena izazo ao zara olo-tinona samy laza aminao fa nisy mampiavaka hatramin'izay nenako ny fahasahina tena nitabataba fa raha ohatra kosa efa hita fa ny zavatra fividianana mety isy akory le olona hiatro sezan'ny filohan'ny teteza mita filohan'ny filakevitra ambony teteza mita ny arisy ary mamay azy vahoaka to mbola sahirana sonona eveko kosa fa fanampitehana firenena indray no fanalana olona nefa mbola tsy tonga akory ny solony eo ny tonga tsy azo atao mandrava raha tsy efa misy solony sady amaraparantsika nisy ny fiantsona fampionana ndo kandida anankitelo voalazanao teo tetsy amin'ny Carleton nataon'ny Tilton tateo moa zany ny komity mpanara-maso ny tondrosotra ny filan-kevitra ny fampiavarana malagasy ary ny folo alin-da Andriamatora Joel tonga natrika Ramatoa Laura Valomanana sy ny amiral Titeratsika tsy tonga tao anatin'izay ahoana ny fahitanao iny satria rehefa nivoaka avy ao amin'ny fiaonana io Andriamatora Joel no nilaza n'ilay hoe aleo ataontsika samy malagasy tsy miverina azafady any amin'ilay hevitra anao taritokana indray ve ny firenena am'izao fotoana zao tsy miverina amin'izany mihitsy io anie misy dingany azonao raha za samy laza aminao fa raha tamin'ny mbola atao hoe tany amin'ny telo sy roa arivo zany tsy mbola hifankaty be ohatran'izao Andriamatoa Makakavalomanana sy Andriamatoa Teteratsika ka ny professeur Xavier Albert samy laza aminao fa io misy dingany io fa noho ny tateoriana tanety lava misy isainana ka io le hoe tsy fahatongavan'ny raha mifazoko azy aloha za moa tamin'ny vavony eno ny reny Ramatoa Laura Valomanana de ohatrany tsy teto ateorana izy tamin'ny voalohany le zay tena sery fa za mino fa itsika rehetrarehetra malagasy anavelana oengana mety fanantona foana mikasika le hoe ataotsika fanatsarana nge azo atao foana ty zao trano efa vita tsy hoe rehefa misy tsy mety kely na misy goka kely na misy kika kely de raha voandray mifototra de avereno fa mety hoe miplatra fotsiny amboarina loko fotsiny ampina io le hoe tranondandy toko tapaka vilamy mitongilana zay tsy mety arena za namana fa manampinona fa anerina any koa tena mbola manana zay za nge fa afisaika fa tsy tezeve akory ny tolona ny tarihan'ny Floraduel ny toanako ary zay za tsy mpivadibadika zay de apetrako mazava eto zay tsisy masika ohatry ny sakay fa rehefa tenerana lany any fa za manampinona fanavelana oaingana rehefa samy tonontsika malagasy rehefa samy fanantontsika inona moa maratsy raha lasa mpinamana indray ohatra Andriamatoa Makakavalomanana sy Andratsuel de ahoana mitseritra samy malagasy an'ireo ka efa mba manomboka tsika zany tokony le zavatra tsara na manafa le hoe za rary misy hoe za zao misy olona taloha tena tsy afiananao tao amin'ny CST tsonga hoe tena fifandona-kevitra fa tsy ady tany vo nanomboka tany fa am'izao fotoana zao nge zay efa mpinamana daoly na nitsoko aminao fa ny tena bepako amiko ary poetsaka amiko ary CST anko lavoravalimamy miady hevitra ka tsy zay ve nitanjotsika hoe za raha fa mba misy malagasy mba samy miaraka amin'ny fampitinnika amarana tanteraka tsika satria fa mandeha ny fotoana ny lafi ny finoana manana finoana ianao izy ianao fa ny finoana sy ny fivavahana ary ny raha-panjakana sy ny raha-politika teto Madagasikara dia fanindran-dalana teny foana matsiaro eto ny tenin'ny tompoka la monseigneur Félix Saramananarivo tamin'ny fiorona taminy tany Antsirabe telo taona lasa zay
rehefa miresaka n'ity hoe mpitondra fivavahana manao itsika ho ana kandidana ho any tanindrazana nefa kandidana ao ambady omaly niarahana hita fa ny folohan'ny tetezamita no nanao nitarika hetsika anakaraindray hoe fifadikanina ho any tanindrazana ny fahitanao an'izay fifandranandalanaizay satria tsy ivokely ny tenin'ny tompoko la monseigneur Félix Aramananarivo hoe aza ataonareo mpanao politika toaka ny laborety Andriamanitra ka n'izay tianareo no lazany fa sitrapony mbetika itomanareo vato izy mbetika itomanareo fasika izy mbetika itomanareo briky izy samy manara-tena ho manana marina araka an'Andriamanitra daholo ny mpanao politika eto amin'ity firenena ity fivavahana sy ny lafin'ny politika amaranantsika azy dia amitantsika rehefa avy eo za aloha namana fa za tena kristianina ary za koa raha misy ampiko ka tonga fanampianao zay mantsy fahafisaingo sosialy fanatanja ary ny asa sosialy sy kulturaly zany tena ataonay betsaka de fiangonana za koa satroko ary ny olona matahotra an'Andriamanitra raha za aloha no antaninao a satria ny malagasy ao raha zaloha samagina ny jerena fa Andriamanitra tapoloha rehefa matahotra an'Andriamanitra ny olona namana fa ka hoe ny tainomby mivadika ary tsisy mangalatra satria fa fantatra hoe misy tompony io zay ny dikany fa misy olona nanontany ao inona moa le tainomby mivadika ary tsisy mikitika satria ny tainomby a rehefa vadika de efa misy tompony izy zay ka raha ohatra kosa aloha le olona hoe mba efa mitodika any amin'Andriamanitra izy a manam-pinoana an'Andriamanitra izy a sambatra firenena matahotra inona moa maharatsy an'izany fa zao kosa tsy mitovy tsy azo ampitoviana le izy samy hafa le misy hoe tena manao hetsika mihitsy hoe fivavahana nefa tena politika rano fotsiny le izy ary le tokoteny de mipala namana fotsiny mamely namana fotsiny za mba mahikabaky sy ny tokoteny efa namoaka boky an'izany a zay le tsy mety zay amiko rehefa anao politika fa raha mitondra vavaka ao amin'ny firenena io tolonga namana fa za milaza aminao e fa zay nge na tonga liry hoe iny lalan'iny e lalatsarotra e ary samy vavaka dolo ny rehetrarehetra io fa raha ohatra ianao manao vavaka ka hoe Andriamanitra o taio fa makitrano ary ariva de aza atao tratra eveko fa vavaka iny devolo zany fa raha nataony tato izy anisy namety iny izy ianao reny le iza moa le namanareo lale to am'ralay mongo reny fady anina firandro anina atao ohatraotrangeny io tsisy mananka raha mba ohatra kosa fe zay nge le hoe tsy azo atao manohatra ny zaza mipetraka am'reny kely misasa mandany rano tsy misasa ty zaza voretra mivavaka le olona lazaina fa be tsara vela ty tsy mivavaka le olona tsy mametraka ny toenany eo anaty an'Andriamanitra fa amiko a efa mba dingana lehibe a natao nyfilohan'ny tetezamita reny ary nizaniza koa za milaza aminao fa na tsy mitovy finoana amiko ary efa matahotra an'Andriamanitra ka manasahako ka tonga eny a de manotrina ako ka za ngetrarehetra am fa le tena tsy ekenako fotsiny kosa le manao pisikidindray mifetsy hoe lasa vavy ny zanako rehefa tsy lahy io de vavy rehefa te andresy lahatra anao de Andriamanitra nitsy ny tena manafafa ho alaiko ny telefoninao a tsy ekena kosa raha manao mpamina misantoka sy afetseny ohatra zany tapitra fandarantsika ndray matonay vraolodinina ka sitrany ianao ny vahindeto amin'ny fandarana indray mbafa tena fo de foy ametrahanao manam-pianao ampijery atsika misaotra ny namana fa sy eto ma tv sy ny teknisiana sy mivoaka rehetra ny eno hatramin'ny fara ny any ny afatra tiana petraka de zao hoe mbola manamafy a ny tenako za sy izy tera olodinina sy ny fahafisainky zay nasainareo teto a fa tsy misy vahaolana eto amin'ny firenena raha ratsy solombavam-bahoaka isika za de mbola mitaky ary mbola mitaky hoe ataovy aloha ny fifidianana solombavam-bahoaka aleo tsika mpanao politika rehetra ho tsarain'ny vahoaka zay ny tena vozinay a de ny teny sy ny tany ka mbola manamafy ny tenanay fa azo vahana tsara ary efa manao n'izany zay ny olana mifananatany io azo atao tsara mametraka fiandrana-pirenena rehefa mandrosotsika fa mila malagasy mifankaty mila malagasy mifamela helo koa ary tsy mila malagasy kosa zay rehetra ataon'olona de tsikerana avokoa fa mba atao mangazy mangety malemy raisina amin'ny atsapaka-panany misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy dia andeha atao voankazo analay anko ny fiarahana teto tamin'ity takariva ity ny mamy fampizarana ho raisina ny mangidy tsoarina fa mety misy ny mamy ao anatiny na izanynaty zany tapitra ny fandarana akasitrahana teknisiana akasitrahana ianao mpijery mpanome avarapatana ny l'actualité mpanome avarapatana amin'ny matv tianako mametraka manapitafa manaraka indray veloma tompoko